Zavatra tokony mahazatra antsika ary zavatra iainana isan'andro ny torimaso. Mijaly ianao raha be loatra ny torimasonao. Mijaly ihany koa ianao raha tsy ampy ny torimasonao. Efa nampianarina tamin'ny mbola kely tany am-pianarana tany hoe tokony adiny valo ny olona iray no matory amin'ny alina. Misy an'ilay antsoina hoe noyau préoptique ventrolatéral na VLPO. Io no anisan'ny hoe mahatonga ny olona matory. Ao am-paradoko ao no misy azy na ao anaty atoanao ao. Fantaro ihany koa fa raha ohatra ka tratran'ireny antsoina hoe insomnie na tsy fahitana tory matetika ireny ianao, misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao izany. Matetika ny olona efa miditra eo amin'ny sehatry ny ménopause na ilay vehivavy tsy tonga fahadibolana intsony no matetika tratran'io atao hoe insomnie io, raha tsy hoe efa misy aretina hafa angamba. Tratran'ny insomnie ihany koa aloha na ny tsy fahampiana torimaso rehefa diso reraka loatra izay dia sarotra be vao mahita torimaso. Ilaina nefa ny feno tsara ny valora torianao na latsaka kely ary tsy maninona fa tsy atao ambanin'izay kosa nefa. Rehefa feno tsara ny torimaso mavitribitrika ianao ny maraina. Rehefa feno tsara ny torimaso tsy kizitina ianao ny maraina. Rehefa feno tsara ny torimaso misy hery lehibe sy misy angovo ahafahana miatrika ny aretina ianao. Rehefa tsy ampy ny torimaso nefa mazava loatra mifanohatra amin'izay, miaina ny hery fiarovana, rera-davy ianao, ary kizitina ianao, zara raha mahavita asa. Sakafo tsara hohanina raha ohatra ka miatra aminao izay mety hoe tsy fahampiana torimaso izay. Ny fisotroana rano 2 litatra sy tapany isan'andro aloha dia ilaina mihitsy. Ankoatr'izay ihany koa ny fihinanana voankazo tena ilaina. Rehefa alohan'ny atory tsy tsara manao voky be loatra, atao antonontonony ihany, na raha mihinana yaourt kely raha moa alohan'ny atory tsy maninona mihitsy mba tsy hampamaina be ny ao anaty vavony ao. Ankoatr'izay aleo tsy mihinana zavatra manahitaitra intsony rehefa alohan'ny atory, izany hoe manomboka ny amin'ny 4 hariva eo dia ajanona ny fihinanana kafe, ajanona ny fihinanana chocolat, ajanona ny fihinanana zavatra misy alcool, manahitaitra avokoa ireny ka misy fiantraikan-dratsy amin'ny torimaso. Tafandrimandry ary na dia vao maraina ary sika.